tondro ny mpanohitra any ivelany nitory ny filohany HCC teny amin'ny ACD sy ny PAC. ady amin'ny kolikoly PAC mahakasika ny mpikambana amin'ny fahefana mpanantanteraka sy mpanao lalàna ny 720 isanjato ny fitoriana. Ambohimasina Ambatondrazaka misy tetika maloto ataon'ny mpitondra. Talata 3 aprily 2024 manatitra ny aravatomboky lasy tongovavy atonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Pejy fampianarana avy hatrany 570 ireo sekoly FJKM manerana ny nosy mielipatrana amin'ireo sinodam-paritany 730 manomboka amin'ny garabola ka hatrany amin'ny université. Nosokafana androany ny andron'ny sekoly eo anivon'ny sahan'i Jesosy Kristy fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Fanompo-pivavahana lehibe no tarihin'ny birao FUB FJKM ately amin'ny FJKM Ambohimalaza no nisantarana izany. Tena antoerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary sy Taizinena. Dia be ny ainga teto an-tampon-tanàna ary ny azon'ny fiangonana FJKM teto Ambohimalaza no nanomboana ny fotoana ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly FJKM eto Madagasikara. Fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andron'ireo sekoly 570 manerana sany FJKM. Nitarika ny fotoam-bavaka ny filohan'ny sinodam-paritany Antsinanana na ny SPAA. Ny mpitandrina mahabisaotra Alioli Armananarivo. Miorena tsara, aza miova. Io no tenin'Andriamanitra nakana afatra nandritra ny fotoam-bavaka ho fanokafana. Afatra telo mazava tsara no nampitaina teto. Koy ny filoha-panampy eo anivon'ny fiangonana FJKM. Ny mpitandrina Zaka Arimasy Andriamampianina izay nitondra ny afatr'Andriamanitra. Ny sary teny voalohany rehefa miteny hoe miorena tsara dia alay fisaraintsaina hoe misy olona izay mitaingina soavaly. Rehefa mitaingina soavaly izy dia mandeha mitsingilaila le enjera tsy enjery enjera tsy enjery. Dia iny lay sary tsy iny akory no izy. Iny tsy miorina tsara. Tsingilaila ny anaran'iny. Ary zay koa no sary eo anatin'ny finoantsika hoe aza manana finoana mitsingilaila. Ary zay mahatonga soratra masina le miteny amin'le hoe aza mandeha ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia. Ny teny hebreo mantsy rehefa miteny hoe manota dia tsy mandeha mahitsy zay. Mitsingilaila zay. Mandeha amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia zay na teo hoe manota. Fa miorina tsara. Zay ny sary anankiray. Ny sary anankiray faharoa dia le hoe olona izay tsy manana trano fa mivenjivenjy eny. Tsy manana iorenana izy zany fa mivenjivenjy eny. Tsy miorina tsara zany. Dia ny hevitry ny finoana ao anatin'izay koa dia ny hoe le olona izay ny mahavizana azy dia mitety an'izao karazam-pinoana sy fivavahana zao dia misahoaka izy ny farany. Ina rakaty mahasepitra anao avaria kavaria 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 ianao izao impiry vita batisa fa nefa n'izao le tamin'ny farany teo iny ary fiangonana andehananao fandinina iny misy anazy daholo rehetrarehetra io tsy iny le izy tsy le olona tsy manana trano tahaka an'izany ka mivenjivenjy ara-panahy fa miorina tsara. Sary faharoa iny. Ny sary fahatelo dia le olona izay tsy mipetraka amin'ny toeram-boninahitra voatokana ho azy fa miriorio. Tsy mipetraka amin'ny toeram-boninahitra izay voatokana ho azy fa miriorio. Tanareo rehefa le mandeha mariazy reny dia misy hoe etsy ny table d'honneur dia ry ny anina dia ry ny anina dia ry ny anina. Jereny amin'le table d'honneur tsy tsy nanjavonana. Mbetika izy ry mbetika izy ry mbetika ny vela mbetika trano. Tsy iny le miorina tsara. Fa le miorina tsara zany dia mipetraka tsara eo amin'ny toerana izay nametrahana azy ary eo natao hoe miorina tsara. Afatra mafonja ho an'ny kristiana ny teny hoe aza miova. Mifono hevi-dalina indrindra eo amin'ny finoana. Manao an'le hoe aza miova. Inona dikan'izany? Mampienjera trano ny fikitikitiana azy tsy mijanona. Mampienjera ny trano ny fikitikitiana azy tsy mijanona. Ny ambaran'izany zany dia tsotra amin'ny finoana. Aza kitikitiana ny fototra maha-FJKM ny FJKM. Aza kitikitiana io. Ny mahafiangonana ny FJKM ny FJKM dia Jesosy. Jesosy rery ihany. Faharoa, soratra masina rery ihany. Soratra masina rery ihany. Fahatelo, kristianina tsika.
faefatra protestant sika, fahadimy réformé sika. Réformé misy karazany any anglikana io mbola réformé koa io, ary fahaenina calviniste sika. Olo manakaja maro no tonga niatrika ity fotoam-bavaka lehibe ho fanokafana ny andron'ny sekoly FJKM natao teto amin'ny fiangonana FJKM eto Ambohimalaza ity. Mpianatra 5 sy iray tsy mahery no be azony eny anivon'ireo sekoly FJKM 500 mahery manerana ny nosy. Mpanabe manodidina ny 3,000 eo no miandraikitra azy ireo. Ny fanabeazana sy ny fampianarana no kitro ifarany fampandrosoana ho ny filoha Ravalomanana Matrika raha nandray fitenenana tamin'ity fotoam-panokafana ny andron'ny sekoly FJKM ity. Fanadihadiana. Dia amin'ny anaran'ny rasa zanaka ary fanay masina dia ambara fa misokatra zao andro sekoly FJKM zao ary voninahitra Andriamanitra rery any. Mpizaika manodidina ny 400 mahery solotena avy amin'ireo sekoly miparitaka amin'ireo synodam-paritany 7 manerana any Madagasikara no niatrika ny andron'ny sekoly FJKM izay tanteraina eto amin'ny lycée privé FJKM Vinette Ambohimalaza ato anatin'ny 5 andro. Raha ny fantatra dia betsaka no nandeha dian-tongotra ora maro ireo mpianatra sasany mba hamonjy ity andron'ny sekoly izay atao eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo Antsinanana ity. Isan'izany ireo mpianatra avy any amin'ny distrikany Ambatondrazaka. Akorilany mba mitsangana kely ny avy any Ambatondrazaka azafady indrindra, mba mitsangana kely ny avy any Ambatondrazaka. Misy ankizy 5 taona dia 9 taona nandeha tongotra adiny 5 dia tonga eto zahay dia narava nareo rehetra mirary sotra président. Tonga niatrika ity fotoana ionan'ireo mpampianatra sy ny mpianatra ary ny taletsekoly FJKM manerana any Madagasikara ity ny filoha Marika Ravalomanana izay efa filohan'ny komitiny jobily efa 50 taona ny fiangonana FJKM teo aloha ary filoha mpanampy ny FJKM teo aloha ihany koa. No amafisin'ny filoha Marika Ravalomanana fa mitazona anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana. Raha ratsy ny fanabeazana omena ny mpianatra dia ho ratsy ny hoavin'ny firenena. Tena falha. Ka dia misaotra indrindra araka ny tenin'ny PS teo hoe amifidy ny synodam-paritany Antsiranana anaovana zao fianamben'ny sekoly zao. Eto dia mankasitraka indrindra ny ray aman-dreny rehetra mpitantana ao amin'ny FJKM izay mahatsiaro tokoa ndeto zanaka manjafo reto. Reo no avy tiky reo tena tanytsetsa. Raha mbola misy azo atao foana dia tsy maintsy atao zany. Ny anampiana anareo koa za matahotra fa minofo tsy niany. Reo ankizy reo tena mbola kely nandeha tongotra ho izy adiny 5 alevisatratsena nanontany tsara hoe adiny 4 ianao pasteur nialaka tamin'ireo ankizy reo nandeha tongotra adiny 5 niala tany didy nakao Ambatondrazaka. Dia Ambatondrazaka ndray nakaty adiny 9 na adiny 5 alevisatratsetsika ray aman-dreny ene zany. Fa tena fantatro hitako ny fahasahiranana, hitatsika rehetra ny fahoriana fa raha mbola misy fifarany tsy maintsy misy fandatenana fa zay matahotra nareo. Ka dia misaotra an'Andriamanitra ka faondrasa matsara reto, misaotra anareo karakara andretoko izy reto, misaotra ny tale nasionaly tena misaotra. Dia ho anareo mandray ny ankizy eto koa, ho anareo zay ray aman-dreny misahana fandraisana vahiny dia tena anao arak'izay azo atao tokoa ny anareo mba tonga amin'ireo ankizy ireo mba afinaritra ny ety. Mandritra ny 5 andro etsika ara-panantanjahantena maro no ifaninanan'ireo mpianatra manodidina ny 400. Isan'ny ampiavaka ity andron'ny sekoly izay tanterahana eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo Antsinanana ity ny fanompom-pivavahana amin'ny fiteny anglisy izay ho atao rahampitso. Raha ny fanazavana dia mpianatra eo anivon'ny sekoly FJKM avokoa no isahana ny raharaha mandritra izany toy ny famakina ny tenin'Andriamanitra.
raha fomba vao afahatanteraka akosika indray mahakasika ny raharam-pirenena nametraka fitoriana anenjehana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eny amin'ny fitsarana ambonina ny haute cour de justice ny vondry ny mpanohitra monina ny ampitan-dranomasina na ny diaspora mpanohitra noraisiny toy ny mpampanolalany eo anivon'ny HCG ny fitoriana nametrana ity fitoriana ity filohan'ny HCC ity ihany koa ny teny amin'ny fitsarana manokana momba ny kolokolona ny PAC saingy tsy nentina indray izany hoy fanirisoa ezina fanampanazavana tateriny java Andriamaefa sy mbola avatsara. Tsy mananjovy velively analan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena eo amin'ny toeran'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy fanirisoa Erinaivo. Tsy misy lalàna mamaritra izany ary fanitsahana faratampony lalam-panorenana ny didina voka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha ny fanazavany. Rehefa nilatsaka ao candidat izy président ny assemblée dia ny député rehetra no manao latsabato hifidy azy ary lany tamin'ny majorité izy tamin'ny 2019. Rehefa lany izy dia ny député no nifidy hoe iza no ataony président fa tsy ny assemblée tsy ny HCC akory no manendro izy ny atao président na hoe ny filohan'ny républicaine manendro izy ny atao président fa ny député no mametraka no mifidy ny filohany. Rehefa tiany ho asorony io fa satria misy antony voalazana lalàna ahafahana manalany zany lehibe ny assemblée zany dia mila 2/3 ny député no manao latsabato indray manala ny président ny assemblée. Izay vao miala ny président ny assemblée fa tsy hoe ny HCC akory avy hatrany dia ilaza hoe izahay ny fitsarana faratapony eto ambonin'ity tany Madagasikara ity ka dia afaka asorinay daholy izay tianay asorina ary afaka apetraka izay tianay apetraka na dia olona tsy malagasy raha ny tianay atao lany eo dia io no laninareo. Tsy azo atao zany tompoko. Zany natao hoe abus de fonction, zany natao hoe fanararota pahefana, zany dia anisany corruption ataon'ny HCC. Ary zany no anisany nitorinay azy eny anivony haute cour de justice. Tokony ametra-pialana noho izany ireo mpikambana eo anivon'ny HCC, indrindra ny filohan'ity androm-panjakana ity raha ny etika politika sy ny ara-pitsarana eto Madagasikara no araina hoy ny fanazavany. Ny olona izay manana toerana ambony ka manana raharaham-pitsarana izay mety mahavoasaringotra azy dia tokony mametra-pialana aloha mba ahafahany fitsarana miasa ampalehova tena tanteraka. Zany hoe raha ny tena izy zany amin'izao tsika miteny zao dia tokony mandeha aloha ny examen, mandeha zany fandinihana ny plaintena io dia tokony suspendu ny mpikambana ao amin'ny HCC, ny président ny HCC indrindra tokony suspendu na tokony mametra-pialana aloha mba ahafahany manao mba ahafahany fitsarana manao fanadihadiana aminy. Zany ny tokony ho izy. Tsy hoe kory hoe satria HCC tsy azo ivalozana dia afaka manao zay tiany atao, na tsy azo ivalozana ny didiny dia mila manara-dalàna. Fa rehefa tsy manara-dalàna ny didiny dia abus de fonction ny anaran'izany, violation de la constitution zany, haute trahison zany, fandikan-dalàna BDP. Dikan'izay dia tokony atao fanadihadiana aloha ny président ny HCC, atao fanadihadiana aloha ireo mpikambana ao amin'ny HCC dia hozy izy nareo hoe masy manofitsika ieno miandritsika hoe ilatsahan'ny fanay masina ny mpitsara tokony aleo tena ao Madagasikara ary anao an'izany asa zany. Akoatra ny teny amin'ny fitsarana tamponina ny haute cour de justice dia nametrahany vondrony diaspora mpanohitra avy any ivelan'ny taratasy fitoriana hanenjehana ny filohan'ny HCC ihany koa ny teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolona ny PAC saingy tsy noraisisan'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny PAC izany raha ny voalaza. Milaza ny mbola ametraka izany taratasy fitoriana izany eny amin'ny PAC izy ireo amin'ity herinandro ity ka andrasana ny toy ny vaovao.
mifanohany izay resaka paka izay ihany ny tsy fampiny fitaovana sy ny mpitsara no olana sedran'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolona ny pak. Ny pak mahajanga no tena misedry izany olana izany amin'izao fotoana izao. Nitondra fanazavana mahakasika ireo didy avoakany ihany koa ity sampandrara ity nandritra ny fanaovana tatitra ny asa natao tamin'ny taona 2022 izay natao androany. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Princy no mitatitra amintsika ny Antsiprimbavao. 420 ny fitoriana voarainy fitsarana miady amin'ny kolokolona ny pak dia fitoriana ny mpikambana amin'ny fahefanapana tanteraka sy mpanao lalàna. 100 ny fitoriana mahakasika ny tale na olona mitana toerana ambony amin'ny asam-panjakana. 700 ny fitoriana voaray eo amin'ny Pakantanarivo dia mahakasika fanararotam-pahefana avokoa. 400 no resaka kolikoly. Ho an'ny pak mahajanga 330 ny fitoriana azo mahakasika ny fanararotam-pahefana ary 400 kosa mahakasika ny fanodinkodinam-bolam-panjakana. Vola manodidina 530 miliara ariary no ahiahina vokatry ny fanodinkodinana fananam-panjakana araka ny fanadihadiana nataon'ny pak Antananarivo raha toa ka manodidina 100 ariary izany ho an'ny pak mahajanga. Anisan'ny olana sedran'ity sampandrara ity ny tsy fahampiany fitaovana hitahirizan'ireo antota taratasy sy ny tsy fahampiany mpitsara miasa eo anivon'ny pak. Ny olana izay efa somary ny ravina ihany aloha ankehitriny ho an'ny pak Antananarivo satria teo aloha dia tena tsy ampy be da be ilay mpitsara, betsaka ny affecté amina fonction hafa, betsaka ny nisy ihany koa moa tsy afena nisy ny tatony hoe maty fa Antananarivo izany izao efa voalamina ny momba ny mpitsara. Fa mahajanga izany no tena mbola misedra olana be satria mahajanga izany dia nisy mpitsara ihany koa izay lasa ny fonction hafa izy mbola tsy voasolo ireny. Amin'ny mahafitsarana azy dia mamoaka sy manatanteraka didy nataony ary tsy misy fijerena loko politika amin'izany. Ony avy amin'ny pak raha nitondra fanazavana mahakasika ireo didy navoakan'izy ireo niteraka resabe. Ny pak dia fitsarana ohatran'ny fitsarana rehetra. Midika izany fa hoe izay mahatsiaro ho resy dia milaza fa satria izao dia nandresy tao amin'ny pak, satria izao dia resy izay tao amin'ny pak. Ny fananganana ny pak Fianaratsoa izay efa tokony natao tamin'ny taona 2024 no lahara-pahamehana ho anty sampandrara ity amin'ity taona 2024 ity. Nototo sain'androany moa ny tatitry ny asa nataon'izy ireo nandritry ny taona 2024. Oloa larana amin'ireo firenena manitra indrindra maneran-tany Madagasikara raha mbola izao fitantanana tsy mahomby sy tsy mandeha amin'ny laon'izao no itoy ho ny kandida ny firaisan-kina amin'ny boriboritany fahenina. Mila mandray andraikitra ny rehetra indrindra amin'izao fividianana solombavam-bahoaka izay manakaiky vahoaka izao. Fintina sy fantina ho an'ny fandarana miara-manonja eo amin'ny rindran-tsary ny mbola havatsara. Latsaka anaty antsan'ny fahantrana ny malagasy ankehitriny. Fanapara-pahefana diso tafahoatra jadony ary tsy faiza mitantana no misy eto. Misy tompona andraikitra be marenina tsy maheno ny kaikaiky ny vahoaka, tsy maheno ny fimenomenoman'ny vahoaka satria amin'ny zavatra izay tsy mahasoa, tsy prioritaire no hiazakazahana ary izay le teneniko hoe fahadison-dalana. Diso ny lalana antsika satria arak'izay ahoana ny ilazana azy ny fanaparam-pahefana diso tafahoatra izany no misy eto amin'ny firenena. Diso lalana isika satria Madagasikara tokony ho an'ny malagasy fa tompotrano miono ary atao hoe tsy mitsetsitra ny tombotsoa manokana, tsy mitsetsitra ny tombotsoa voalohany izay tokony ho atsika isika malagasy. Ny aretintsika dia mivoaka gabraraka ny fitantanana izany harem-pirenena izany tsy mandeha araka ny tokony ho izy, ny fitondrana izay tsy mijery ny vahoaka fa fitondrana jadona araka ny teneniko teo manao be marenina. Mampanay no avy ny vahoaka malagasy aoriana kely ao raha mbola mitoy izao fitantanana gabraraka izao. Izany rehetra zany no mahatonga hoe
tokony ny manampahaizana rehetra ny manampahalalana rehetra ny olomarina rehetra tokony ara-entana ny matsiaro saina rehetra tokony ara-entana ny amin'ny fanarenana ny firenena satria tena latsaka anatin'ny fanitrana mangitrokitroka Madagasikara. Mila ny fandraisana andraikitry ny rehetra ao amin'ny fanavotam-pirenena ary amadika pejy anovana izao lalandiso izora ny firenena izao. Fa mitohy hatrany kosa ny fidinana ifotony anentanana ny olom-pirenena amin'ny fifidianana solombavambahoaka ataon'ny kandida larana fady maître Antra Razafy-Manantsoa ho an'ny boriboritany voalohany. Tena amin'ny fokotany Ankasina indray no ny tafa sy ny aino maharary ny mponina eny ifotony ity kandida tolotry ny vovonana firaisan-kina ity androany. Onjalalana Ranaivomanana sy Mathieu Princy. Tena amin'ny fokotany Ankasina no nanaova ny kandida larana fadimy ao amin'ny boriboritany voalohany fidinana ifotony sy fanentanana ny olom-pirenena mikasika ny fifidianana solombavambahoaka androany. Ny an'ny marary ny vahoaka sy ny tahetan'ny vahoaka nandritra izany ny kandida maître Antra Razafy-Manantsoa. Tsy ny salasala ihany koa ny mponina eny amin'ity fokotany ity ny laza ny marary azy ireo amin'ity solombavambahoaka tolotry ny vovonana firaisan-kina ho an'ny boriboritany voalohany ity. Ho amintsika zemijaly sahirana marary ao anaty ara-tsakafo ao anaty fanjariana dia andao ifidy ireo no kandidatsika ireo no isolo vavatsika tsy maintsy mifiditsika satria ny antony tsy mety tsony zao fitondrano zao fitondrana mampijaly vahoaka ary fitondrana mpamitaka ihany koa tena be dia be tsy araky ny zavatra lazay vava no zavabita ny zavatra no lazay vava tena mandresy lahatra fa no hita amin'ny maso aloha dia fijaliana apotika ny lalana miakatra ny vidim-piainana. Zay tsy mialanao kosa mahafinaritra zao tsika mahafinaritra tsy vao izao no midana ifotony mian'ny marary ny vahoaka toy izao ity kandida ity nanamafy ny tenany fa anisan'ny boriboritany nataon'ny fanjakana zanak'ala hafa ity boriboritany ity. Dia ny fitarainan'ny olona moa zany dia niteny faritrana ny tsy fisian'ny WC publika ny tsy fisian'ny rano fisotro madio ny ao anaty aizina ny fahantrana zaza maro be jereka izy kely be dia be ireo maro amin'ireo ny tsy mandeha mianatra maro amin'ireo ny mihinana tapakibo kanefa tsy hitan'ilay mpitondra fanjakana zany eto amin'ny boriboritany voalohany misy azany hoe tany lavitra ndriny tsy boriboritany voalohany raha izao zavatra hitantsika zao fa ohatrany hoe izy nikisitra. Ny fahatsapana fa mihamafy ny fiainany haromaro ny fampanantenana sy tanteraka izao fitonana izao no manosika ny vahoaka eny amin'ny fokotany Ankasina ifo amin'ny torimasony. Ny fandehanana mifidy izay olona tena hitondra ny marary ny vahoaka ihany no vahaolana ho an'ireo mponina eny amin'ity fokotany ity. Favao avy any Ambatondrazaka mandeha ny feo tao Ambohimasina fa hisy fizaran-javatra ataon'ny mpitondra. Mila misoratra anarana eny amin'ny fokotany ireo izay mila izany ho ny fampitam-baovao avy any antoerana ny rohitra any amin'ny fokotany tokoa ny olona araka izao tatim-baovaony ny Riandrianarivony MBS Ambatondrazaka izao. Nirodorodo ny olona namonjy ny fokotany ao Ambohimasina efa hatramoaly fa ny elo ny feo fa hoe misy fangalana anarana fa isy fizaran-javatra atsoatsy ataon'ny mpitondra fanjakana. Rehefa nanontaniana ireo olona tonga tetenivany fokotanina Ambohimasina dia nanambara fa tsisy fantatra zareo ny antony nangalana ny numéro-ny karapanondron'izy ireo sy ny resaka karapifidianana fa dia hoe narefeo fotsiny izy ireo dia nanantona teny anivany ny fokotany. Resaka hoe be antitra dia resaka zaza mandritra ny efatra ambin'ny taona zay no fantako tao. Dia inona ny zavatra nataonareo tao amin'ny fokotany tao? Dia soratra anarana fotsiny fa ilay fanazavana tsy azo. Takon'olona dia mba nanoratra satria izaho manano tena sady mitaiza amin'ny mamanay antitra malemy ao anontanivo. Mandray be antitra izy dia misahirana rehefa nanontaniana indray ny sefokotanina Ambohimasina sy ny komity loharano dia nanambara fa tsy mitombana velively izany resaka hoe fanangonana karapifidianana na koa resaka fankana ny numéro ny karapanondro izany fa resaka fanamarinan-javatra no antony natonga azy ireo ny resaka izany teny izany. Tsy marina mihitsy zany hoe na manangona karapifidianan'olona zany zay fa
tianay zany anaitra an'le olona hoe aizany karaha-pifidiananao amarinanay fa mbola be dia be loatra le karaha-pifidianana reto hitatsika maso reto be dia be le olona tsy mety maka anazy dia tairinay taminy le olona hoe amizay mariska le olona dia aka an'le karaha-pifidiana fa tsisy lainay am'zay karaha-pifidianan'le olona angonanay anazy le karnena hoe karapanora misy hijerevanay amin'ny boky zany misy le olona nakakarapanora misy nanoratra misy tsy nanoratra nefa raha vao misy zavatra ohatra hoe misy tombontsoa kely vao soratana na dia tsy fatany ary le izy a dia efa avy zareo feno ny trano dia zay nijerevanay anatin'ity boky ty mba soratra tamin'lisy mpifidianana soratanay ve nareo zay natonga anay nijery an'le karapanora le karaha-pifidianana iza marina no tena milaza ny marina malohany ty tranga eto Ambohimasina dikany mila mailo ny malagasy rehetra fa misy raha donc hoe ny fiteniny tanora izay pejy ny fampianarana ambony raikitra indrainiky revin'ny mpianatra teny amin'ny polyteknika votovorona Androany fihetsikehtsehana faneniny ity nataon'ny mpianatra ity vao maraimbe dia nobanan'izy ireo ny lalana makany amin'ny campus universitaire tonga tena toerana ny mpitandro ny filamenana nanalany sakana ka tamin'izany indrindra no nisy ny fifampiatsiana sy fifandorana teo amin'ny rotonda mitaky ny fandoavana ny vatsim-pianarana 10 volana miampy fitaovana ireo mpianatra eo ihany koa ny fanavaozana ireo fotosavitrasa mpampianarana toy ny efitrano fianarana sy ny fitaovam-pianarana miampy ny toeram-pidiovana izay miantraika mivantana amin'ny fiainana andavanandro n'ireo mpianatra ankoatra izay dia nanome roa fitopolo ora nanomboka omaly ho an'ny fitondram-panjakana ihany koa ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny lalam-piofanana teny sy ny siansa manoloana eny amin'ny université niaraka tamin'ny délégué n'ireo mpianatra eo amin'ny faculté ny siansa hamahana ny olana eny amin'ny université isan'izany famoahana faranjaingana ny vatsim-pianarana 10 volana miampy fampitaovana 13 sy 4 eo ihany koa nijerena ny réclamation bourse 2 hatramin'ny 13 izay tsy mbola nisy valiny ny fampiakarana ny vatsim-pianarana ny fanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana ary ny famatsiana rano eny amin'ny université manambana idina andalambe sy anao fitokonana faobe ireo mpianatra ny alakamisy rome izao raha tsy misy fandraisana andraikitra hoy ny fanambarana pejiny sosialy kosa indray ankoatra ny fidangan'ny vidim-pianana olana sedraina amin'izao ihany koa ny fahatapahan-jiro sy rano matetika ho an'ny faritra maro manerana ny nosy maharitra roa na andro maro izay fahatapahan'izay ho an'ny faritra sasany samezaka mitady vahaolana na maivanana ny fahasahiranana ny mponina eny fotony ny komina Tsiraray etsy ankilany voatery mampiana ny filana rano ny isan-tokantrano vokatra izay onjala anarana manana sy Mathieu Prince tsy ny eto Antananarivo irery ihany no misedra fahatapahan-jiro sy rano matetika fa ahitana izany ihany koa amin'ireo komina manodidina toa Analasora Itosy Ampita-tafika sy Talatamaty tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'izay olana rano izay ny olom-pirenena saingy vahaolana vonjomaika toy ny fametrahana baombaona no hitandrirama voatery maka rano amin'dobo ny olona rehefa tapaka an-drano ary mbola vidiana lafo izany manomboka amin'ny 500 ariary ny vidin-drano iray bidon rehefa tapaka an-drano eny amin'ny komina Talatamaty dia rehefa tapaka ny jiro dia tsy mandeha koa ny rano dia misy foana efa tsy mety afaka mihitsy zay ny ty amin'ny Talatamaty tompoko isan'andro mihitsy fa tsy isan-kerinandro misy foana raha tsy amin'ny atoandro dia amin'ny hariva raha tsy amin'ny atoandro dia amin'ny hariva raha tapaka aloha dia fa eo aloha dia mandra-piverenana indray dia mandeha anantsahany na misotro rano maloto mihitsy ary ndraiky zay ny ainana ity ny mba fanirina ity Talatamaty aloha dia tokony mba hoe alamin'ny fanjakana mihitsy le rano sy jiro fa dia mijaly ny vahoaka aiza dia ainan'izany mandavataona ve tsy sahirana ihany farany rehefa migrevy ianao dia manaritra kely amin'ny citer zareo indray mandeha indroa dia indray dia tsy hita tsony aloha dia ohatr'izany foana isaky migrevy zany olona dia manaritra kely zareo dia rehefa tsy migrevy ny olona dia tsisy dia vita lafo be ho manarama olona rehefa tsy manam-bola dia ianao ihany visana miloloany iny farafa kely ny bidonao zany ray andro 10 fara mitsitsy ary zany dia efa 25 000 zany zao zany raha mitsitsy tsy manasa lamba fa andrahoana sakafo kojakoja madinidinika manasa lamba zany mbola mihoatra noho izany
lamba zany efa indray mandeha isan-kerinandro sisa manasa tena mijaly be zay amresaka jiro sy rano oty jiro ndraindray manomboka maraina ariva vao mivera ny rano ohatran'izay koa raha vao tsy mitondra rano avy nampiasagna anao dia tsy misotro rano pompa fa rano lavadrano sotroana ny fiantraikan'le fisotroana rano amin'ny lavadrano zany raha vao tena tsy maraka an'le mampangotraka anazy ianao a dia tena miteraka areti-kibo le tompona andraikitra ny jirama tsy ety akory tsisy rano hoe vakeo vaky na ohatran'izay mba hoe mba excuse anjareo amin'le manamboatra ty vaky dia tsisy an'izay tsisy an'izay misy jirama hoe fa dia zay ny zavatra misy eny anay ty faritra maro amin'ity community no misedra izay olana amin'ny fahatapahan-drano matetika izay mirona makany amin'ny fampiasana lavadrano ny mponina kanefa mampanahy ny fahadiovan-dobo ka ina ny fahasalamana amin'ny akapobeany dia be da be ireo faritra tsy mahazo rano tena ambany be mihitsy le débit an'le rano zany no ilazako azy dia somary miteraka fahasahiranana ao am-ponina satria lasa mandeha manenjika any amin'ny toerana lavidavitra ny olona mitady rano mampiasa lavadrano fantatsika ihany moa nefa ny lavadrano fa indraindray tsy dia ara-pahasalamana loatra le izy samy miezaka mitady vahaolana mahavanana ny olana sedra ny mponina ny fotony ny komuna tsirairay fiara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny komuna matetika no anaovana ireny fototra-vitrasan'ny komuna ho fampisitrahana rano fisotro madio ho an'ny mponina ao aminy manoloana an'izay moa zany dia misy ny fiaraha-miasa nataon'ny komuna tamin'ireo ONG na fikambanana zany a mikarakara momba ny rano dia ny fampidirana rano a tsy fao be moa zany lazaiko azy fa iombonana na le borne fontaine na branchement sociaux dia ireny zany ny tena nangatahanay a sy naporisianay a ny vahoaka mba hiditra amin'ireny a mba tsy dia sahirana azy amin'ny fitediavana rano satria ireny moa zany voafetra ny olona mampiasa ny rano a ny rano fisotro sy andrahoana sakafo sisa ny lahara-pahamehana ho antokantrano tsirairay manoloana ny fahatapahan-drano matetika voatery mampiaina ny filana amin'ny rano andavanandro araka izany ny isa-tokantrano ankoatra izay fampianana ny filana amin'ny rano izay dia olana sedrana ihany koa ny fitombon'ny vola mivoaka ividanana rano amin'ny ankapobeny mandany rano ray bidon farafakely ny tokantrano iray mitetina 5,000 eo ny vidin'izany isan'andro Vavao ny tranga ampiaramonina ny trangana von'olona Matsiravina tao Amparikely Ambatondrazaka Omalialina rehefa andalana monjy fodina ny raim-pianakaviana vao istrerina no nisy namono mampitondra faisana ny mponina alaotra ny forongatry ny tsy fandriampahalemana ao antoerana amin'izao fotoana izao. Niry Andrianarivony. Marisarisa tanteraka ny fandriampahalemana aty Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Raim-pianakaviana 20 taona no nisy namono tamin'ny fomba fianabina ny aliny alatsinainy 20 aprily tokony tamin'ny valora tao Parikely Ambatondrazaka. Tsy nisy natsikaritra ireo ondratsy fa izy efa nitsiraira tamin'ny tany no hitan'ny olona sendra nandalo. Mitondra fanazavana makasy indrindra ny rainy sy ny zokiny. Andeha zany dia andao lahateriko ary aminareo ary ka ny trano moa atao kaiky ato. Tena teriko tamin'ny goudron iny izy dia eo amin'ny goudron iny zany misy lalana midina ao any ambany any amin'ny stockage stara iny dia teo amin'ny arabe teo zany za miverina hoe efa tonga laha teo hafanana dia mbola ny korana teo raha zay mianaka nametrapetraka ny asa rapitro ny hoe anany sasy sady miara-miasa moa zay mianaka ny andra dia zany andeha niverina vetivety ry rehefa fa telefôna nanatsoanay sy le ty le raiky lahatiny ray taty mbola ambony moto andeha ody hoe andeo efa mivonon'olona riny le zanakinareo hoe dia ohatran'izay zany ny andro moa mbola takariva be mbola tsy mbola vao amin'ny valolatsaka dia nateriny te zany zareo hoe avy ninana odilieraka tany dia samy tonga dia ny dadany moa zany anavaratra izy ny atsinanana dia tonga dia tsy mifankahita satria maizimaizina ikoloara io dia tia zany dia olona nandalo nahita anazy teo dia ankehitriny dia azo ambara fa manitsy lavoloha raha ny mponina atenivo ny faritra loatra indrindra ny atao anatin'ny distrika Ambatondrazaka. Vao tamin'ny herinandro lasa teo dia fantatra fa nisy ny vakitrano tao anatin'ny fokotany ny firenena ao anatin'ny komina ambanivohitra Ilaviny. Ankoatr'izay dia re ihany koa fa nisy ny alajaza tany anivon'ny fokotanina Amboboatavo ao anatin'ny komina Apitatsimo. Izany hoe
karazany efa mameno ny tanàna atentoerana izay tontolony sy fandriam-pahalemana izay na eo aza ny ambara fa ezaka ataony eo anivo mpitandro ny filaminana very fanambola velona araka zany ny mponina ty anivo ny ty renivohitry ny fatra ohatra mangoro ity satria tsy hita itsony hoe iza no antenaina mba hametraka izay tena fandriam-pahalemana mba hiadana ny ambalilanitra izay. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany roapolo taona rampitso raimeny nidirany Polona ao amin'ny vondrona Européenne. Nisy ny fanambarana fa tsy mahafantatra zavatra hafa ankoatra ny fiorenan'ny Polona amin'ny vondrona Européenne ireo taranaka taty aoriana. Fanadiadiana. Roapolo taona taorian'ny fidiran'ny Polona tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny vondrona Européenne dia anisan'ny fihaonana tamin'ireo solontenan'ireo tanora polonais notarian'ny Magdalena Kotonik. Iray volana mahery talohan'ny fifidianana tany etoerana. Mitaky ny fahafahana mivezivezy sy mizaka ny zom-pirenena ao amin'ny androm-panjakana Européenne sy ny famatsim-bola izy ireo. Nilaza ny maro tamin'ireo tanora polonais ireo fa mila vahana ireo olana maro samihafa, indrindra ny eo amin'ny fiarahamonina ka mitoviana ny any Europa ny ao Polona. Tao anatin'izay taona maro izay, lasa toerana manintona ireo tanora Europa toa ny États-Unis taloha. Laza ohatra ny lyseana iray fa naniry ny andeha ho any États-Unis izy taloha. Tsy ny rehetra manana fahafahana manohy fianarana ambony sy indram-bola andehanana any États-Unis. Ao Europa nefa ny mahavita amin'ny fianarana hatreo amin'ny baccalauréat ny mpianatra rehetra ary misitraka karazana fampianarana amin'ny sokajy sy taona rehetra. Tahaka ny any amin'ny firenena hafa ao amin'ny vondrona Européenne dia mazava loatra ny safidin'ny tanora polonais ary mbola misalasala izy ireo. Na dia matanjaka kokoa aza ny fioronana eo amin'ny fidizoky-olona ao Polona. Nanambara ihany koa ny solontenan'ny tanora polonais iray fa amin'ny mahafirenena manana ny fiandrianany any Polona dia tokony hanana zo andamina ny rarany manokana izy na politika ivelany zany na fanabeazana izay tena zava-dehibe sady sehatra manan-danja eo amin'ny fiainan'ny firenena iray. Tokony hanana ny fandrianam-pirenena izy ireo fa tsy miankina amin'ny fikambanana iraisam-pirenena hafa intsony. Toy ny mahazatra hoarainao vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina sy ny Global News. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Didy Polito. Ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tongavy mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray.